Ampitiavana indray ry mpijery ajaina izy dia nilitokatranao amin'izao takarivany talata izao manasanao ampitiavana ary anaraka hatramin'ny farany indray ny fotoana ny fampalalam-baovao antsika amin'ity takariva ity nofoanana ny ACD nidina ny viditsoliky ny akon'ny fandalovan'ny delegasiona komoriana eto Madagasikara ireo ary no isan'ny misongadina ary entina amintsika ato anatin'izao vaovao ny fahitalavitra matv izao nofoanana ny ACD izay dingana iray mitaka ny fandoavana aba ho andreo entana afarana na aondrana any ivelany na koa mialana miditra eny amin'ny Seranatsambo tapaka ihany koa fa oneran'ny fanjakana ny TVA ho andreo orinasa mandoa izany ireo no fanapa-kevitra tapaka nandritra ny fifampidiniana teo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina liaro arantsika avetrany isary efa notakin'ny mpandraharaha mivondrona ao anatin'ny GEM ny fanafoanana ny ACD na ny Eudvise Cargo Declaration niteraka fantiantoka ho andreo mpandraharaha ny fandaovana izany na eo amin'ny fanondranana izany na eo amin'ny fanafarana entana nofoanana izany noho ny fifampiresahana teo amin'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina miaraka tamin'ireo sehatra tsy miankina momba ny ataontsika hoe tena farany lehibe nga manoya momba ny ACD izay takian'ny sehatra tsy miankina sasasasany na dia rehetra no ajanonbe fa ny resaka dia vonona raha ny resaka izay dia vonona iara-iasa ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Efa mitsokatra ihany koa ny compte eny amin'ny banky foiben'ny Madagasikara mahakasika ny fanonerana ny TVA raha nambaran'ny ministra ny vola sy ny teti-bola. Efa misy compte misokatra zany a au niveau ny banque centrale ahafahana manefa ireny remboursement TVA ireny arak'izay amena indrindra. Ny tiako tsipihana misy hitapiany tany amin'ny gazety ireny hoe tsy mbola alimentaire izy fa alimentaire izy efa mandeha amin'izao fotoana izao ny ahafahana manao ny remboursement hiatombohan'izy ireny moa zany dia ambaty vy moa zany efa akakeo satria reny nisy antambona atao hoe raha tsy diso eo amin'ny folo andro eo orinan'ny alimentation cointe no tsy maintsy atao izy ny izay antony izay moa zay ilena angatahany zay moa zany dia mba ahafahany indrindrindrindra manao ireo fanamarena maro samihafa tsy maintsy atao ahafahana tena mijery raha tena tokony ho atao ny remboursement na tsy tokony atao fa fanamarinana fotsiny izay tsy maintsy atao zay dia efa iroso amin'ny remboursement TVA ny eo amin'ny TGI zany mahakasika an'izay. Ny ministeran'ny indostria sy ny fampirobona ny sehatra tsy miankina no ministera pia sy mpanelanelana ny fanjakana eo amin'ireo sehatra tsy miankina ary mandravona ny dizadisa eo amin'ny rotonta.